Ouh là là, ouh là là, ouh là là, c'est quoi ce bordel, c'est quoi ce bazar, monsieur de Madagascar, am tiresaka politique ty. Fandirotana daholo ny zavatra rehetrarehetra, korontam-by, korontan-tsaina, korontan'entana, zany ny azo lazana, nisy azo amitinana ny zava-misy eto Madagasikara amizao resaka politika mafampany zao. Sasany milaza hoe ahoana io prime ministre io tsy nomenanay akory neny, tsy fantatray akory neny ny aviany io, tsy fantatray izy any ray aman-dreny niteraka na ny vadiny aman-janany, vadiny niterena fotsiny zay anao sonia, na ny tambatambasiny zay anao sonia de nanao sonia. Sasany zay de milaza hoe tsy fantatray mihitsy io na ny taratasy nampanaovana sonia anay ara taratasy blanc, de nanao signature en blanc zay de zay ny tena ny hafarany io. Mahakaka ihany député ve anao de anao signature blanc. Ny mpanohana an'izay de ny sasany nzay manko ny mpanohitra ihany de mbola milaza tsy resaka hoe tsy fantatra zany fa fantatra de fantatra mihitsy io fa ka manjavatomanga efa niara-niasa aminy ka de mazava ho azy fa maimbo ravatomanga de zay zany no izy. Fa efa misy maimbo ravatomanga manko de efa maimbo zay zava-misy ao Madagasikara. Sasan'izay milaza hoe tsy akaman-javatomanga zany io fa akamany karana ny tena izy, niara-niasa am'zareo tao amy Benia ka hitantsika ihany fa ny karana ny tena vao mailoza noho ny ravatomanga satria zareo ny tena manam-bola be ary misoko mangina ny fomba fiasan'ireo. Ny mpanohana an'izay de milaza hoe alao izy rangahy hiasa fa ahoana ihany ty resaka fanakianana lava ataotsika ty, lasa tsy manjoso mihitsy ny raharam-pirenena mikatso tanteraka noho ny fanakiananareo. Tsisy olona tonga lafatra zany anio izy ny mpanohana ny prime ministre fa napaparay masina ara misy kilema ihany ko maika ave olombelona tsotso salamingay eritsalama. Ny sasan'izay de milaza na Dalai Lama ara, na Dalai Lama ara misy kilema koa ahoana moa monsieur Eritsalama tsy misy kilema fa de alao izy hiasa fa mikontana ny tany sy ny fanjakana raha tsisy prime ministre sy raha ifanjerotsala eto tsika. Ny sasany tsy manaiky mihitsy tsy manaiky an'io zay fa de aleo hialy io fa zavatra na ny background-io ara orange fa fantatray, na ny sous-vêtement ara possible mety orange. Ary zay nahita fa misotro jus d'orange foana ny zavatra ataony, tsy mba misotro jus de tamarin zany izy na misotro zavatra jus de pomme zany fa jus de tamarin, jus d'orange foana ny sotrony. Ny hafarany moa ny sasany de tena manompa mihitsy ny tengonenao lola pory, kitabozany pory, masoso pory de tsy hita tsony zay marina, tsy hita zay diso. Fa de hoe aho hoe zao no izy rankizy, lasa resaka ohatrany resaka ny ankizy any amy maternelle tsika mifandiro tsalava ohatrany io tsy mety tsony le izy okalamitsika. Bonjour les amis, bienvenue aux inconnus, sans rancune pour les ennemis. Tonga soa eto Madagasikara tsika, tonga soa eto amy tany démocrature sy ny ompakrasia satria izay mihitsy ny zava-misy eto any mifanompany ny hafarany amy teny ratsiny ny hafarany. Ka zao ny zavatra tiako tenenina amitsika rehetrarehetra amity resaka fanendrena prime ministre ty, samy marina daholo ny antsika rehetrarehetra na nyreo izay miahiahy sy milaza hoe angaty sisy olona madio any fa de olona efa marokoroko ty ny natao teo. Marina ny zao raha toka marokoroko marina le olona, raha toka voakasika marina tamy resaka hoe knaps. Fa le resaka ravatomanga sy karana aloha resaka hafa iny, afaka niasa tamy ravatomanga sy ny karana ne izy no fitadiavam-bola fa tsy voatery hoe maloto izy am'izay zavatra zay satria tsy maintsy mihinana izy de miasa, voilà, c'est aussi simple que ça. Fa raha toka resaka knapsa kosa danger be zay resaka zay satria volan'ny mpisotro ronono ny vola ao amy knaps ao, ka raha ny volan'ny mpisotro ronono zay no voahodina de mazava ho azy fa ny olona faran'izay faible zany ny zaza sy ny olona be antitra de ny volan'ny mpisotro ronono no alainao de hitako tsy mety. Ka raha zay marina ny zava-misy de misy fahamarinana ny zavatra lazainareo
zay mpanohy zany le premier ministre. Fa ny zavatra lazainy mpanohana kosa de tsy voatery hoe ho diso koa. Tsy voatery ho diso ny lazainy zareo satria zao ny zavatra misy am'izao fotoana zao ny any amin'ny ministera rehetrarehetra any de tena savovo be. Ny teo amin'ny fitondrana zay voatendren'ny fitondrana zay mpitondra ny kitriny zay niara niasa tamin'ny Rajoelina na any amin'ny direkteran'ny ministera sy ny karazany any, sy ny any amin'ny ambasady rehetrarehetra any de tsisy tsony manara-dalàna tsony any sasantsasany tsy misy ny tsy manara-dalàna tsony any zavatra didomeny lehibe any satria nareo izy zareo hoe nareo olona efa akaman'ny Rajoelina, nareo akaman'ny Orange, tsy anareo tsony ny tokony hitondra eo tsy anao tsony ny sefa de aza mandidindidy anay zay hoy ny mpiasa madinika zany. Na tsy misy ary zay de zay mihitsy ny mety hitsanga. De mandritra zay fotoana zay nefa le olona zay teo niara-niasa tamin'ny Rajoelina teo de hiteny hoe efa tsy ho tsony zay de aleo anarakoatra hovainay ny taratasy ataonay ahotinay zao. Ny tonga vaovao eo ndray raha toka hoe nanaiky ihany le olona io niara-niasa amin'ny Rajoelina de hoe anareo tokoa ny tanàna, anareo ny tolona de io ary fa de omena anareo ny seza. Reny olona reny koa nefa tsy nome izy donc tsy tokony andraikitra am'izay zavatra ataony eo fa possible koa izy mety hanodikotin-javatra de mangalatra zavatra eo. De be ny ahita-mpanjakana very de tsy hay tsony hoe izy ny tompony andraikitra na le mpitantana teo taloha niara-niasa amin'ny Rajoelina na le olona tonga vaovao zay milaza azy ho mpitolona de nanongana ny teo taloha. Zany zavatra zany mety hisy na any amin'ny ambasady rehetrarehetra any, misy ny sasany ary efa mitady lakilean'ny bureau ny mpitolona sasany fa hoe anay am'izay ny tanàna fa tsy anareo tsony koa. Ka zany rehetrarehetra zany mety hiteraka korontana na hifandratra mihitsy ary le olona. Ka tsy maintsy atao maika de maika ny fomba fananganana an'le ministera sy le resaka sy ny resaka hoe tokony anaikena ny premier ministre io satria tsy maintsy mandroso tsika, tsy afaka mijanona zany tsony. Hoy ny vazaha zay hoe mieux vaut l'injustice, Goethe ny teny an'izay, mieux vaut l'injustice que le désordre. Ka na dia hitatsika raha tsy de hoe mendrika loatra le premier ministre raha toka marina fa nisy fahotana nataony dia aleo ny injustice raha azo le ferina ihany azo le ferina ihany fahotana nataony aleo ny injustice toy izay ny désordre fa ny désordre tsy hainao zay afarany. De marina zay zany lazain'le hoe manohana le premier ministre. Fa hoy aho teo ihany koa hoe marina koa ny lazain'le tsy mpanohana azy satria raha olona misy pentipenti no nanodina ny vola knapsa zany indrindra satria volany be antitra io fa ohatrany averimberiko ihany le resaka. Volan'olona farany faible an'izay ve no ahodinao ny zaza sy ny be antitra ny tena faible amin'ny société de ny volan'olona mpisotro ronono zay no ahodikodinao tsy mety angamban'izay. Fa le hoe namany Ravatomanga na namany Karana amiko iaho mbola averimberiko ihany koa tsy de olana loatra iny satria olona niasy tsy maintsy mihinana izy donc miasy izy. Reo olona reo no mpanjara farany manana société betsa reto Madagasikara de normal raha miara-miasa aminareo le olona. Ka inona ary ny solution am'izao korontana misy zao na zany naty zany tsy maintsy tadiavitsika ny solution meko de zavatra anako. Solution voalohany raha toka hoe voaporofo fa nanao zavatra tsy nety tomboky nampisamarina le premier ministre de aleo asorina izy tsy asorina moa zany fa tadiavina le porofo de ananatsika marina le porofo de mazava ho azy tokony tsy hitantana an'le fanjakana izy zany de amin'ny manaraka atsangatsika ny antenimeram-bahoaka aloha tsy antenimeram-pirenena fa antenimeram-bahoaka fa ny antenimeram-pirenena koa efa déjà vu ihany nanao zavatra tsy mety na zareo ihany ary milaza hoe nanao taratasy blanc no zareo nanao sy ny taratasy blanc na nanao sy ny zavatra tsy fantatry zareo. Donc ny antenimeram-pirenena zany na de tokony hoe mba hampisamblana inona moa ty samblana zavatra légal de efa déjà vu ihany ka atsangano le antenimeram-bahoaka misy ny génération Z ao
de misy ny génération zokony koa. Anteny izy zany misy ny génération Z, Z1, zanjany zany de misy ny génération Z, ZO zokiny. Ny zokiny manana expérience, ny zanjiny manana hery sy manana inona moa ty manana nitolona zany. Nitolona teny an-dalambe, ny zokiny koa nitolona teny an-dalambe fa ny zanjiny tena nitolona be de be tao zany. De ny génération Z, ZA sy ny ZO zany zay manana expérience ny ZO sy manana fahaiza mahalala tsara ny fitantanana ny raharam-pirenena sy ny fisotsany toe-karena, atsangatsika ny anteny meram-bahoaka misy an'ireo génération ZA sy ZO reo de mandalo am'le ZA sy ZO ny ministre rehetrarehetra mandalo fankatoavana ny prime ministre sy ny ministre rehetrarehetra zay ho tenjena eo. Tsy tsika ihany, tsy hoe kilalao zany zavatsy zany fa zavatsy efa fanao ihany. Ny any Amerika ohatra, raha hanenjy directeur ny banque centrale enao, raha hanenjy ministre enao, secrétaire d'État moa ny fitsoa fiantsony zareo azy, indrindra ny secrétaire d'État à la défense, aux finances, sy amin'ny inona moa ty izy, à la justice, fa ny secrétaire d'État sasany koa, hanenjy ambassadeur enao, hanenjy gouverneur ny banque centrale enao, de tsy maintsy mandalo fankatoavany Sénat. De zay zany no ataotsika. Voalohany zavatra atao zany atsangano ny anteny meram-bahoaka. Ka na zay ministre ho tenjen'io prime ministre efa voatendry io de tsy maintsy mandalo fankatoavany anteny meram-bahoaka. Na esorina le prime ministre de zay prime ministre ho tenjeny eo sy zay ministre ho tenjeny eo de tsy maintsy mandalo ihany koa ny fankatoavany io anteny meram-bahoaka io. Zay misy ny génération Z1 sy ny ZO. Zay ny tokony ataotsika zany manomboka eto. Ary faharoa manaraka an'izay raha hijanona eo ny prime ministre io zany de tokony tazomina ihany koa ny manifestation eny amin'ny 13 mai fa fanampin'le resaka hoe ZA sy ZO tiako tenenina teo le génération ZO sy ZA koa zany manangona le fichier de doléance, tsy votsany hoe manenjy prime ministre eny fa manao fichier de doléance izy manangona ny fitaraina ny vahoaka rehetrarehetra eraky zao tanàna eraky ny Madagasikara de ateriny ao amin'ny anteny meram-bahoaka le izy de zareo no mamolavola mandritra an'ity teteza mita ty koa de ananganana an'le rafitra vaovao zay lazaitsika ombenimbeny hoe mila manangana rafitra vaovao. Amiko aloha le manangana rafitra vaovao tsy de hitako loatra ny tena hoe mamaika an'le izy fa zany hoe raha zay marina ny tadiavitsika de zay koa zany ny anaovantsika azy. Ny anteny meram-bahoaka io no manjay ny fichier de doléance ny olona rehetrarehetra ny fitarainan'olona rehetrarehetra na ny fitadiavan'ny sasany anao fédéralisme ohatra raisin'io anteny meram-bahoaka io daholo dininao daholo ny zavatra rehetra sy ny rafitra rehetrarehetra zay tiana atao de mandritra an'le teteza mita ampiarina zay tapaky ny anteny meram-bahoaka io. Ka mbola be ny zavatra azo resahana fa za zao ohatra afaka miditra am'izany anteny meram-bahoaka zany fa manana fahalalana kely ny tenanay amina resaka économie. Za de milaza amitsika ohatra fa tsy resaka fanovana rafitra zany ny tena tenena. Raha hanova rafitra tsika de rafitra rabola ny tokony novana. Banky sy ny karazany, banky commercial zany sy ny banky fohy be ohatra be de be ny zavatra hovanao. Ny vahiny manana ny banky commercial be de be ao amitsika ohatra remboursena reny olona reny fa tokony ho alainy fanjakana le banque commerciale fa tsy possible mihitsy zany banque commerciale hoe tsy anana ny fanjakana contrôle zany. Fa iny moa resaka hafa fa iresaka momba an'io resaka vola io ary amin'ny manaraka fa zay zany ny resaka tiako teneniny. Na ho tazomitsika raha ho fehezina zany de zao na ho tazomitsika le prime ministre fa zay ministre tenjeny eo so zavatra voalohany tokony ataony zany de manangana ny anteny meram-bahoaka de ny anteny meram-bahoaka amizay mandany zay ministre ho lazay makatoa na tsy makatoa zay ministre ho tendreny eo de le anteny meram-bahoaka amizay mamolavola koa ny rafitra rehetrarehetra mifandraisana ny fichier de doléance ny fitarainan'ny olona rehetrarehetra raiky ny Madagasikara raha ho tazomina le prime ministre. Fa raha tsy ho tazomina kosa izy de tsy maintsy atsangana foana koa le anteny meram-bahoaka de le anteny meram-bahoaka no mankatoa zay zavatra lazain'ny prime ministre ho tendreny eo tsy maninona avelo ihany ny anteny meram-pirenena
zay zaho ny manolotra ny anteny mera ny premier ministre sy ny ministre zay tiany zaho atolotra fa zany hoe ny anteny meram-bahoaka foana ny tompony teny farany manapaka am'le izy le premier ministre ho tendrena sy le ministre ho tendrena zay sy zay ary no izy Rolongomaro fa dia manaraka manao resaka bebe ihany indrindra momba n'le resaka vola soasoava iaby tsika iaby la ciao.